valala ao amin'ny tompo ho ampitombona ho aminareo mandrakarivany ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay Andriamanitra raitsy toa sy Jesoa Kristy mpamonjy atsika. Amen. Kristianina tafatoetra tsara ao amin'ny Kristy. Kristianina tafatoetra tsara ao amin'ny Kristy. Zany no asongadiny mofinainantsika anio. Bokin'ny Kolosiana toko 2 ny andininy 4 hatramin'ny andininy 5. Kristianina tafatoetra tsara ao amin'ny Kristy. Talanjona ny apôstôly Paoly raha nahita ny finoany reto kristianina tany Kolosy fa izay raha marina kokoa raha nandre izany hafanam-pon'ny mpino izany, izy mantsy tany am-pifatorana etsy ankilan'izany ny kristianina tany Kolosy miorina tsara, ary izany no ananitra anteran'ny apôstôly tsara mba hahatonga azy ireo hiorina tsara hamaka. Zay moa filazany azy eto manao hoe mba hamaka tsara, miorina mafy, tafatoetra amin'ny finoana. Dikan'izany dia hoe ho tsara orina, ho kristianina tsara fototra. Ary amin'izany dia ambaran'ny apôstôly Paoly fa ao amin'ny Jesosy Kristy irery ihany no fototra tsara iorenan'ny mpino. Ao amin'ny Jesosy Kristy no fototra tsara iorenan'ny mpino. Fa io Jesosy Kristy izay nomboana tamin'ny hazo fijaliana io no manadio amin'izay rehetra mety ho tsy fahatanterahan'ny finoana. Fa mbola io Jesosy Kristy io ihany koa no ambara eto fa mahatonga azy hanana ny fahatsarana rehetra ao amin'ny tompo. Raha misy tsy fahampiana, tsy fahatanterahana, dia ao amin'ny Jesosy Kristy io no mameno ny banga rehetra. Ary zany no mahatonga ny apôstôly Paoly mananatra tsara ny kristianina tsy ho sodoka na ho variana amin'ny fampianarana samihafa izay manodoka ny filazany azy eto moa dia hoe misy ireo filôzofia samihafa sy famitahana foana izay toa mambabo, toa manodoka ka misarika ny sain'ny mpino hiova lalana na sanatrin'izany anaraka azy ireny. Dia hoy ny apôstôly Paoly hoe izany no lazaiko fandrao isy hampahadiso hevitra aminareo amin'ny teny toa marina. Ambara zany ry havako fa ao amin'io Jesosy Kristy izay iorenan'ny finoana kristianina io no mameno ny banga rehetra amin'ny finoana kristianina. Izy no ananana ny finoana feno sy tanteraka. Izay no ambara hitantsika manomboka amin'ny andininy 5. Finoana feno sy tanteraka ny finoana kristianina, ka tsy ilana fanampiana amin'ny zavatra mandalo amin'izao tontolo izao intsony. Finoana feno sy tanteraka ampy orenana ny finoana ao amin'ny Jesosy Kristy. Tsy ho tovanana amin'izay finoana sadasada amin'izao tontolo izao sy ny raviravina tentin'ny fampianarana sy ny filôzofia samihafa etsy sy aroa ny finoana kristianina, fa finoana izay azo itokisana. Ambara mantsy ry havana fa ampy ho an'ny mpino ny nahafatesan'ny Kristy teo amin'ny hazo fijaliana, ampy ho an'ny kristianina, eny ho an'izao tontolo izao mihitsy ny fanoloran-tenan'i Kristy
ka tsy ilana fanampiana etsy sy eroa intsony. Io Kristy izay maty tamin'ny hazo fijaliana io no fototry ny finoana kristianina, ary izany no mahatonga fa tao aminy no namorana atsika ho araka ny fomba ny fanahy, famorana tsy natao tanana, fanadiovana ny tena, fanadiovana ny nofo, mba handray ny fahadiovam-panahy ao amin'ny Kristy. Revako malala ao amin'ny Tompo, andro farany izao, andro farany izay mampifamaofao be ny any ny fampianarana etsy aroa, indrindra momba ny amin'ny famonjeny Kristy. Ambara ry havana fa tokana ny lalam-pamonjena dia ao amin'ny Jesosy Kristy io ihany. Tsy mila zavatra hafa intsony ny mpino entina hamonjena azy. Misy mitady sy mikatsaka famonjena amin'ny zavatra ivelany sy hita maso amin'ny alalan'ezaky ny tena manokana ohatra. Efa nilaozan'ny toetrandro fampianaran-diso, efa taon-jato maro lasa no ny hevitra fa ny fahalalana na ny fahaizana no entina hamonjena ny tena, efa nilaozana izany. Misy ny mitady mihitsy firehakevitra na foto-kevitra samihafa entina andresena lahatra amin'izao tontolo izao, andresena lahatra ny olombelona mba hahatonga azy hisitraka ny famonjena. Ambara ny tenin'Andriamanitra androany ry havako fa tsy misy lalam-pamonjena hafa afa-tsy eo amin'io Jesosy Kristy io. Ianao ary efa nandray izany famonjena izany, efa nomena maimaimpoana ny famonjena ao amin'ny Kristy, dia ampianarin'ny apôstôly Paoly isika rehetra manao hoe aoka ho tanana mafy, mba hamaka tsara, iorina mafy, ary indrindra ho tafatoetra amin'ny finoana, ho finoana tsara fototra, ho finoana tsara orina ao amin'ny Kristy, ny finoantsika kristianina. Dia tsy iovaova, tsy anao tahaka ny finoana tanalahy ka anaraka volotany anie ny finoana kristianina izay efa naorina tao amintsika, fa mba iorina tsara kosa ao amin'ny Kristy ilay tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay. Eo an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra. Amen. Ivavaka isika. Tompo Andriamanitra eo, tsapanay dia tsapanay tokoa ny halehiben'ny fahasoavana izay narotsaka ao tao amin'ny Jesosy Kristy Tomponay, ilay efa namonjy anay, efa nanao zava-dehibe sy zavatra lehibe loatra ho anay. Isaoranay ny anaranao fa tsy miovy ianao, ary mandraka ankehitriny dia mbola sokafanao midanadana ho anay ny varavaran'ny famonjena, isitrahanay sy hanananay ny fiadanana mandrakizay. Ankehitriny ary Andriamanitra dia tsy misy afa-tsy ao aminao no iorenanay, ny iorenan'ny finoanay, fa ho any amin'iza moa zahay. Ary izany no hitondranay ambavaka mba ho maro no olombonjenao, hisitraka ny famonjenao Andriamanitra rahatra izay. Dia ataonay sy angatanay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tomponay izany vavaka izany. Misaotra Tompo. Amen.